Niaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tratran'ity andro an'ity indray isika mbola afaka tafahoana eto ary mbola afaka hizara ihany koa ny tenako ny révélation izay nasehon'ny Tompo ahy. Nofo moa izany fahitana nasehon'ny Tompo ahy dia asainy zaraina ihany koa ho an'ny firenena malagasy, ho an'i Madagasikara izany. Fa alohan'ny hanambarako ny nofo fahitana dia hivavaka antsika. Andriamanitra iray ny tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mankalaza anao. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao tombon'andro. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao fofinainy izay mbola nomenao tanjaka. Ary misaotra anao lehibe indrindra Jesosy satria nomenao fahafana sy fotoana ahafahako manambara ny hafatrao, ahafahako miteny ho an'ny mpiray tanindrazana amiko ny amin'ny fahitana izay nasehonao. Mangataka fanahy masonao ianao no hiasa ampiteny ahy, tendreo ny lelako fa izaho mpanompo tsy mahazo fitaovana ihany aho, fa anao ny tompon'ny teny, anao ny tompon'ny hafatra. Koa mitenena Jesosy vavony izay hiaino anao. Mifony izay Jesosy mifona satria mpanonta izahay. Mifona satria niala aminao izay, nanalavitra anao izay, ka miverina aminao izay Jesosy mamindraha ao aminay, raisa ny fifonanay. Misaotra Jesosy mitenena fanahy masina vavony izay hiaino anao. Misaotra Tompo. Amen. Ny fahitana izay nasehon'ny Tompo anahy vao vetivety izany dia ho an'ny firenena malagasy, izay mpiray tanindrazana amiko, ho an'ny firenena malagasy izany. Ny Tompo izany miantso antsika rehetra, antsika malagasy, na any Madagasikara na any ampitan-dranomasina, mba hibebaka hanantona an'i Jesosy amin'izao vaninandro farany izao. Tsy ho variana. Efa hitantsika angamba ny zavatra rehetra miseho, ary fantatsika ihany koa ny loza mahasamihafa izay efa voalaza ao Matthieu 4:20. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga, ary izay rehetra lazainy amin'ity ten'Andriamanitra ity dia tanterahana. Ka miantso izany izy antsika malagasy rehetra hanolotena ho azy, hibebaka, hifona hiala amin'ny fiainan-dratsintsika rehetra, hiala amin'ny fiainan-dratsy, fahazaran-dratsy. Jesosy tsy manery, tsy manery, fa izay vonona ka hanaraka azy, miantso azy, mitady azy, dia vonona izy hanatsotra ny tanany amintsika izany. Alohan'ny hitondrako ny fahitana hanazavako azy izany dia vakiantsika ny Jaona 9:2-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe: izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Amen. Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Izany hoe izay mandray an'i Jesosy izany dia hita ilay mazava ao aminy, lasa miova ny fiainany, lasa mandray an'i Jesosy ilay olona, dia hita ny fahazavan'i Jesosy ao anatinao. Jesosy no fahazavana izay arahantsika. Aoka antsika izany hanaraka an'i Jesosy, araka an'ity tenin'Andriamanitra ity, andeha amin'ny fahamarinana, fahamasinana, fahatahorana an'Andriamanitra, satria kely ho izy ny sisa ny fotoana hoy ny Tompo. Raha nisy fotoana izy namaky dia niteny izay: kely sisa ny fotoana ho izy velana, kely sisa. Dikan'izay dia mila mandamina ny fiainantsika tsika, niara-panahintsika aloha, vao izay niara-nofo.
Ilay fahitana hitako dia nahita sarin'i Madagasikara aho. Nahita ny sarin'i Madagasikara aho dia nahita an'i Jesosy eo ampovoan'i Madagasikara. Hitako izany izy ampovoany. Fa izy izany ny hitako, ilay lohan'izany ny hitako dia olona mitangorona manodidina an'i Jesosy. Malagasy izany, manodidina an'i Jesosy maromaro dia hitako mazava izay olona nanantona an'i Jesosy. Dia à-côté anilany sahalan'ny boribory izany izy, sahalan'ny cercle. Jesosy ampovoan'i Madagasikara izany hitako. Ambarany manazava izany izy dia ilay olona vitsivitsy amin'izay hitako tsy dia maro loatra manodidina an'i Jesosy. Izany hoe sahalan'ny hoe ampovoany izany Jesosy, izay nahitako anazy hoe ny lohany ihany no hitako fa ny vatany tsy hitako. Satria ilay olona mitangorona manantona an'i Jesosy. Dia ilay cercle faharoa maizina tsy nahazo an'ilay fahazavana. Dia hoy ny fanahy masina, hoy ny fanahy masina azafady, hiasa ao Madagasikara ny Tompo ho an'izay vonona handray azy, ho an'izay vonona hibebaka dia haneho fahagagana amin'ny Tompo. Izay miantso an'i Jesosy, izay mitady an'i Jesosy, izay vonona handray an'i Jesosy. Ka ao anatin'ny ady ianao, ao anatin'ny olana ianao mandre mahita an'izao video izao, mandre an'izao video izao. Antsoy Jesosy mandolia mibeba. Fa vonona izany Jesosy hanova ny fiainanao, hamangy anao Jesosy dia ho azonao ilay fahazavana. Tsy haiko nahazontsika ilay fanazavana izany. Izany hoe ilay olona manodidina an'i Jesosy, ilay mazava io izany ireo ilay nandray an'i Jesosy. Ireo ilay nandray an'i Jesosy dia ilay manodidina maizina io izy ireo ilay tsy nandray an'ny Tompo fa manao ny fiainany ihany. Tsaroa fa kely sisa hoy Jesosy. Kely sisa hoy izy ny fotoana hoy izy. Asaivo ny bebaka hoy izy ny Malagasy. Asaivo ny bebaka. Manantona diany mbola misy fotoana. Diany mbola misy fotoana Tompoko. Mandraisan Jesosy Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy. Raha efa nandray an'i Jesosy ianao, hamariny tsara. Jereo tsara ny lalanao manaraka an'i Jesosy. Mandeha mahitsy ve ianao? Sa mbola mifangaroharo? Sa ny tongotra iray manaraka an'i Jesosy, tongotra iray ny amin'izao tontolo izao? Tsy mety. Fa rehefa an'i Jesosy dia an'i Jesosy tanteraka. Izany hoe hiasa haneho ny fahagagana ao Madagasikara Jesosy ho an'izay mandray azy. Ny fiangonana tsy iza fa izaho sy ianao. Izaho ilay fiangonana, ianao ilay fiangonana. Mila mandray an'i Jesosy fa tsy ilay trano vato, tsy ilay pastera na iza tsy haiko, fa Jesosy ny lohan'ny fiangonana tokony arahantsika. Hitantsika angamba zava-misy ao amin'ny firenentsika amin'izao. Ary mbola ho piran'izany ny zavatra hitranga Tompoko. Mbola hiamafy ny zavatra hisy. Fa hoy ny Tompo izay mandray ahy dian'izao izy, izay vonona handray aho izy, dia ho tonga aminy izy ny fahazavana. Ny fahazavako ho tonga aminy Jesosy, hamangy anao Jesosy. Haneho fahagagana, hampiasa anao ny Tompo, hanao ny asany. Ka dinio ny fiainany ara-panahinao manomboka izao hoe manao ahoana. Aza matokitoko tena za ty nefa mpanompon'Andriamanitra, za ty nefa fa mivavaka. Fa moa ve mivavaka marina ianao? Nandray an'i Jesosy marina ianao? Fa mampitandrina sady mampiomana sady mampiverina antsika Malagasy ny Tompo hiverina aminy. Hiverina aminy satria kely sisa ny fotoana dia ho avy Jesosy. Ary ny zavatra ho avy Tompoko, katasitrophe, fahafatesana, aretana, horohorontany, cyclone, fandringanana, izay mbola tsy hitantsika hatramin'izay ny zavatra izy. Ka dian'izao fa izay mandray an'i Jesosy, miomana dian'izao ka mandray an'i Jesosy dia arovan'i Jesosy. Izay nahatonga azy niteny
hoe leo vitsivitsy hitanao mazava reo no nandray aho izy velanareo nandray aho, de reo izy arovan'ny tompo asian'ny tombo-kase izay mandray azy zay, de arovany na misy loza raha ohatra mbola sy tonga ny fotoananao. Fa ho antsika zay tao anatin'le fahitana hitako aizina, ireo zay maheno ihany, misy ny mandray an' Jesosy, misy ny mandray fa mody marenina, tsy te hiraharaha, fiainana ihany fiainana, tsaroa fa kely sisa fotoana. Miteny aminy koa ny tompo ny amin'ny mpanakanto ao Madagasikara, ny mpanakanto ao Madagasikara, miverena amin' Jesosy ianareo, miverena amin'ny tompo ianareo. Raha sitrapon'ny tompo ka asainy miteny aho de mbola hiteny eto, misy mpanakanto 4 nambarany any, mpanakanto 4 vehivavy. Mila miverina amin' Jesosy nareo, mila mibebaka anatin'izay mpanakanto rehetra. Aza miankina amin'ny hoe tafavoaka ianao fa mihira fa malaza, mandalo fotsiny tompoko ny voninahitry ny tany sy ny lazany tany. Tena nampitandrina izy an'ireo mpihira anankefatra reo, fa tsy haiko hoe oviana hitondra an'le hafatra eto. Ao entiko eto izay hafatra zay, ny ray miatomboka amin'ny B, ny ray miatomboka amin'ny A. Misy efa nandray an' Jesosy niverin'ny dalana, tena hoe entitra ny tompo amin'izy ireo, ary hisy zavatra anjoany izy ireo raha tsy miverina amin'ny tompo ka mibebaka. Fa raha sitrapon'ny tompo de mbola ho entiko eto ny amin'ny izay momba ny mpanakanto zay notenenin'ny tompo hoe mila mibebaka, mila miverina amin' Jesosy. Amen. De voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ho azy eto amin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Miala tsiny fa tsy afaka manao video za fa audio ihany, de samy tahin'i Jesosy daholo tompoko.